Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Terna ny raba toboko lasy toboko vavy amin'izao fandarana ho izitsika manomboka ny herinandro izao iarabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny Corriere de Madagascar Frank Ramarson. Mirabanao sineza miraba koa anireo PM-tsika zay eto Madagascar sy any ivelany moa fa fanaritsika moa dia mandeha amin'ny site web ihany. Ny anomboantsika azy ny amin'ireo maresaka iraisam-pirenena Frank Ramarson ny faraparan'ny herinandro teo tsanga maromaro no miseho tolo ny fanonganam-panjakana tany Malia teo ihany koa zany hoe lavo hoe ny andrareziny Afrika i Abdoulaye Wade izay resin'ny Premier Ministre teo aloha Macky Sall teo ihany koa ny raharaha tany Toulouse mahakasika ny resaka asa fampiroroana resantsika ireo Frank Ramarson. Ia, zavatra resantsika voalohany dia fanonganam-panjakana tany Mali. Zany hoe raha mahita ianao zany dia tsy nisy resy nanameloka azy ny communauté internationale na tany Union africaine na ny CEDEAO na ny Union européenne na ny américaine na ny frantsay. Ny zava-misy manko dia ny hoe naongan'ireo manamboninahitra lefitondana satria tsy nanome moyen zany hoe mba azon'izao miady amin'ireo ataontsika hoe ireo rebelle Touareg. Zona manko ny tantara dia ireo rebelle Touareg ireo dia nampiasainy ny Kadhafi tamin'ny fotoan'androny tamin'izy hoe niaro ny fitondràna. Ary zavatra misy dia ireo ihany koa nefa mampiasaina koa natao asa fampirona ary tamin'ny tany hafa. Ary raha amin'izao fotoan'izao raha voaresy zany ny troupin'ny Kadhafi dia niverina tany ny avaratry Malaizy. Na zao nisy niverina tany Mauritanie, nisy niverina tany Niger fa ny Touareg manko zavatra anina lehibe mihitsy ataontsika foko lehibe mihitsy. Ary zavatra nefa niverina niaraka amin'ny fiadiana ngezabe tena manara-penitra mihitsy zany dia manjary zany mampanahy an'ireo fitondràna zay manodidina an'le anroka. Manaraka zany ihany koa dia nisy an'le ataontsika fikambanan'ny papiororo CNUI zay fantatra fa nanao enlèvement izy tany Niger mbola nisy otasy frantsaise any varatry Mali any. Zany hoe ireo zany no mitambatra dia le mamanalemy an'le fitondràna maliana zay betsaka koa nefa ao anatiny ihany koa dia hoe misy ny fahantrana dia mempitombo ny tsy misy ny ataontsika hoe fivoarana ara-ekonomika etsetretsetra. Ary amin'ny lafiny sosialy koa ary dia hita misy zany fa dia tsy dia mandeha amin'ny velony zany ny fitondràna momba ny fiarahamonina sy ny mponina ao Mali. Eo zany tsika no nisiny an'ity ataontsika coup d'état ity. Mampalelo amin'ny olona manko tsy dia hoe tokony amin'ny volana avril fa karaha volana tokony nisy fifidiana filohan'ny repoblika ary tsy nilatsaka tsony ny filoha zany Amady Toumani Touré satria izy dia nanaja an'le constitution. Eo zany mahakamo an'le communauté internationale sy ireo zay antoko politika ao anatiny zay hoe fa maninona raha niandry an'le fifidiana tovera no an'ity fanonganam-panjakana ity. Hitanao zany fa dia mitovy amin'ny ankatahana eto amintsika etony ihany navitra tariny dia hoe fiverena amin'ny ara-dalàna retour l'ordre constitutionnel sy fanaovana amin'ny aingana dia aingana mihitsy zany fifidiana mba ialana amin'ity crise ity zany. Zao zany fa misy zany ataontsika fitovizana ihany lesona azy tsoana amin'le tsy mitovy an'le lazay atao tany Tunisie sy Egypte ary mandiso an'le tunisiana zay tonga teto ny teny mitovy a Madagascar sy mitovy sanction. Faharoa manaraka zany zany dia hoe eo amin'izay lafin'izay hitanao zany fa dia hoe mihetsika daholo zany ny anatin'ny fitondràna politika classe politika maliana hoe zay tsy manaiky an'ity. Ary misy izy maron'izy dia le vitianisy moa zany manaraka reto maramety koa ho apozony fa vatika ny raharaha atoatona amin'ny raha zao ny fandehany fa hoe tsy na le maramila manamboninahitra ambony rehetra dia ny samborony reto manamboninahitra lefitra ka asa zay ina no setriny te Madagascar tokony eritreritra ihany tsika amin'ny zavatra misantranga koa ngamba mikaposaty io. Zay no azoko lazaina moa momba an'io fa ny zavatra faharoa lehibe dia lehibe amin'izay misy amin'ny tany afrikanina dia mbola ampisehoan'ny Sénégal nizay zany amintsika heriny Afrika fa hoe izy mahay indrindra manana an'ity na nakalefina tsara amin'le hoe demokrasia. Ary vitesy matatsika fa mivaitra marifimaritra moa
fatofato tsika de hoe tsy fitavitrika Sénégal hoe Sénégal maso-paiksinao izy zao manome ohatra atsika amin'ny zavatra mitrango ary io fa tamin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo zany hoe tamin'ny androny Abdou tamin'ny nisy conférence nationale voalohany de hoe miditra amin'le tany Europe moa tamin'le hoe glasnost de hoe conférence la boule Sénégal, Madagascar, Côte d'Ivoire sy Bénin no tany voalohany tamin'izay niditra tao anatin'le transition démocratique. Bénin Sénégal moa zany zao no tena hatramin'izao nahatana an'izay hoe ohatra ny Afrika am'le hoe nisiny zay hoe fifidiana malalaka ny fifandimbiasaturany amin'ny alamy fifidiana zay zao ny lesona ameny Sénégal atsika ka ngamba toko ngamba fa ary zava-dehibe no nataony Andriamatoa Abdoulaye Wade de ny rabo an'Andriamatoa Macky Sall na mbola tsy tonga sy le ataontsika hoe résultat zany final amin'ny zava-tsoa ary de nisorany communauté internationale l'équivalence CENI aty amintsika le Sénat sénégalais zany toko ngamba fa izy tamin'izay lalan'izay sika ao anatin'izao crise zao satria tsika mbola ao anatin'ny crise mitovy amin'ny Mali any zany zao mbola mitady an'le hoe fifidianana mbola mitady fivirenan'ny zao exilé politique mbola mitady apaisement mbola mitady hoe lalàna famotsora-kely ko tsy maintsy atao tanao tsara zany fa mbola isika ohatrany hoe lavitra ezaka filoha moa tsy miteny tato amin'ny zay nandiso fanantenana ihany no zavatra nitranga to amin'ny TV plus fa zany hoe ny sisy de amin'le niveau loatra le départ mampalelo moa zany fa de toatran'ny valy discrétion izy ny teny frantsay no natao teo fa tsy de nisy zavatra hoe lehibe mafonja ny voko zavatra hita fotsiny angamba de le hoe resaka hoe avy amin'ny farany taona tapitra ny tetezamita zay ngamba nefa le zantsika teto hoe efa nisy ngamba fanarahana amin'ireo membre mouvance ravalement indrindra ministre de notre gouvernement hoe aloha alefa ary fifidiana am'izay sy am'izao tsy Gazafi Albert tsy miditra anatin'le laza fa tsy anazy hoe tsy miditra anatin'le gouvernement ndiaratsy retso anatiny zany mouvance rozy zany ny fanaraka izy zany dia no fifidiana ary masiny ny comité international zany dia tainao fifidiana Garatsuel ka asa zay anjo zay hoe mitady am'izay zany anakotaba an'le tetezamity zany le feuille de route karaky miteneny fiso manajanoa dia rozy tadanao déstabilisation hoe anonga-panjakana na trouble anotran'izany io zany de maso fiarovana ary ny comité international hitanao za manety fa misy manadala ato anatiny eto fa mampalely fotsiny ny filazany hoe tsy nampaombo le fitondrany nandritry ny telo taona dia ny fisininy io ataontsika hoe consensualité inclusif io matsy votsy amin'ny enim-bolana fa zavatra fanontana hainy no mipetraka amin'ny olona naka fitondrany ianao teo ianao mahina raha nentinao rery heritaona sy tapany dia anao fifidiana tena nikitabainareo avy ianao sa nefa ianao afaka misambotra ny mampanao procès mampanina zay nge magaraka ny olona zany hoe le fanaovanao tergiversation io ve no mahatonga an'le zavatra ohatran'io satria zao androany zao milaza hoe niady itony zotra ihany azo avy eo vaoka malagasy zany satria zay rena tao anaty nazainao hoe ny fifidiana ny aéroplanina io affaire courante ve io aéroplanina ny ery Madagascar amin'ny fanjakana malagasy maninona no tsy navelanao hoe niditra tao anatin'le ataontsika hoe tolobid hoe na appel manifestation d'intérêt hoe amin'le hoe acquisition ny Sirama ny vice premier ministre tamin'izany fotoana zany Pierre satria hoe tsy manaraka ny tombosotra ka io zany atoko 2 poids 2 mesures zay zany no angagan'io indrindra zao manaraka an'izay zava-misy eo amin'ny lafiny ataontsika économique hoe izay fotsiny za tsy hanao exemple tsy mihitatra le fa valeo aloha zay tsy nareo présidence nanao an'io hoe janony nefa nareo ato ary io koa fanontaniana ho an'ny frantsay satria raha nanontaniana le monsieur Afrique tao amin'ny hôtel Palissandre hoe zay de tsy manampy mihitsy nous soutenons pas André Ratsuel de fa anizy Air France tsy amin'ny fanjakana frantsay ko navelanareo ary Air France manao fifanarahana ataontsika hoe lavitra ezako zany aokoatra ny tetezamita avelanareo an'izany zany ny frantsay avelanareo frantsay zany no fifanarahana ohatr'izay zany ny mpitondra ny tetezamita zay zany ataoko izy le double langage sarta tanao tsara moa amin'ny France Afrique fa ny tany andalam-pandrosoana tany tany voageza taloha zany tany colonisé ohatrany Madagascar rehefa misy ohatrany fifidiana misy ohatrany hoe tsy mandeha ny toekarin'ny any France de ireo tian'ireo zany hitanao tsara natao any affaire Bourgie tona malety ho an'ny flo zao sa zay zao no mbola ampiarina hoe nitsofa ny Air France de tsy tanono difficulté financière tsy any 300 millions d'euros zany hoe ery Madagascar zany ve atao amelona ny Air France zay no magaka an'io zao zay zao magaka zay malala an'izay
teo mbola ny ery France. Ery France namono ny ery Afrique, ery Sénégal, ery Cameroun, Irlande, na saika namono ny ery Seychelles, fa soa nisy fa niala tamin'ny coopération. Ty zany miditra ty Madagasikara, arabasoa arabatsara izy amizay Boeing Airbus. Tsy mandeha amizay teknolojia tsony zao fa Airbus A340 zay nialany rehetrarehetra. Sady maniala tamin'ny Turkish Airlines, ny Olympic Airways, ny Air Seychelles, ny totsika hoe Air Mauritius. Ka zay magaga hoe isika malagasy hoe tenotany hoe tsy ampy mihitsy zany ve le fijeritsika ny zava-misy atany sady hoe zavatra hafa misy intérêt hafa misy mijeritsika hoe sao de sao là ary miteneny hafa hoe sao de commission fotsiny mamaky atsika amin'ny zavatra io fa mindy ato sarotsaroana hoe tsy mandovolitsika amin'ny voalohany nefa ny fantatra satsara zao zay olona zay malala aloha satsika hoe zany hoe crédit basse fomba teknika hoe fividiana aeroplane sy fividiana sambo ohatrany moa zany zao de efa niasa tamin'izany le fantatra tsara hoe makaiza sy makaiza zavatra io. Falaizana zany Franck Marson voalaza tao kosa fa ho maimaimpoana ny fitsaboana amin'ny hôpitaly manara-penitra anomboka hetsika ihany koa ny miaramila amin'ity resaka tsy filaminana manerana ny nosy ty akoatran'iny hoe tsy mandovolitsika amin'ny resaka fiaramanidina amin'ny Air France. Tsy mandovola zany aloha zany tsisy zany olona amin'ny aeroplane aloha de tsy mandovola zany zavatra resaka fotsiny zany propagande zany ary zany mampalelo an'le zavatra antranga hoa zany zavatra asa ataontsika hoe diversion dolo zany rehefa fanjavatra tena tiany lazaina teo hoe anao fifidianana fahazahoana tsony zay ny tiany lazaina teo fa tsy zavatra hafa hoe zay zava-misy zay zavatra antranga zay olona manabataba zany fitany comité international tonga ty mamele de créance zao za zany zao fa manomana an'io vito zany raha vita amin'ny farantona le fifidiana zay fotsiny zany vita izy moa arabasoa arabatsara nefa loi d'amnistie zao mbola le fanajanan'le sorodalana zany za izy fanajan'le sorodalana l'exemple rotony meko anao hoe ahoana moa zany hoe tena kiray tsy avela manao appel à manifestation d'intérêt ny ato miditra lalina rapitso de efa milaza hoe tsy le hôpitaly manara-penitra tsy mbola toizana de hoe tsy soin gratuit propagande zany amiko ngambo zany aloha fa mety mahasorena ny zarona am'zany fa azafitahana le vahoaka sy zavatra davin'olona nge tamin'ny olona débat ohatran'ireny ahoana momba ny tsosa anatin'ny Madagasikara ahoana momba ny hoe ny fanafody any CSB any amin'ny hôpitaly tsisy roma any amin'ny hôpitaly Jarobika ahoana momba ny fampianarana mitarina ny mpampianatra ny grève ny mpama tsy pepona ny CCS hoe ampidina amin'ny mpianatra hoe aronge mandrekarama fanareo tsy ampianarana zavatra ohatran'izany zavatra zany ny Renault zavatra inepsi ohatran'izany zany Renault reo zany tsy sabona akory de kapisaty zany eto fa hoe vola kely par rapport amin'ny CCS 85 milliards d'ariary hoe no tadavon'ireo maromila ankapobeny hoe 10 taona izy makatakarery tsy amin'ny 2006 fa de tsy kely zany ny retsika fa ao anaty budget ao anatin'ny hoe décret misy ana hoe heure complémentaire averena fa ny maromila nge mbola tsy maintsy entina any amin'ny laty finance tsy maintsy hoe fafaroany io arrivé de ahoana sy zany mbola nitanena am'izay zany zao hoe ahoana ny fomba nandoavanao amin'ireo volany kapisato zany vola vaisa zany mbola fantana mbola hipetraka zany. Ia, soranao Franck Marson no vahiny teto amin'ny fantaratsika androany. Misaotra anao siny zay misaotra koa hoe mirampianjana atsika. Ia, mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana antsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.